Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompony finoantsika sy mpanefa azy tompoko, miaraba anao amin'ny toerana rehetra izay misy anao ary misaotra anao manaraka izao fandarana mahafinaritra tianao, tsy foinao, ankafizitsika izao. Any amin'ny farany atsimo indrindra Madagasikara, any amin'ny farany avaratra indrindra manerana ny nosany dia misy lehilahy sy vehivavy kristiana be dia be izay manaraka izao fandarana izao, misaotra anao makasitraka. Any amin'ny toerana maro isan-karazany manerana ny vonin-tany ihany koa dia misy manaraka izao fandarana izao, makasitraka anareo, manome kopakopa-tanana ho anareo ary mampahery anareo amin'ny fanarahana ny tari-dalana izay ataontsika isan'andro. Tia any Kristy, izany no lohahevitra androany, tia any Kristy. Ny Kristy zany efa vita ny fitiavany antsika, tsy hoe vita hoe tapitra hatreo dia tsy tiany tsika fa efa nasehony amin'ny fahafenony ny fitiavany antsika. Zao no voasokatra ao amin'ny Hebreo 7:20. Hebreo 7:20 manao hoe fampisorona be tahaka izao no mendrika ao antsika dia izay masina, tsy misy tsiny, tsy misy loto, voasaraka amin'ny mpanota ka natao avo noho ny lanitra. Tsy manam-paharoa ny atsara toetran' Jesosy Kristy. Hita ho aminy avokoa ny fahadiovana, ny fahamarinana, ny fahamendrena, toetra mahateo ty, ny laza tsara. Hita ho amin'i Jesosy avokoa izany rehetra izany. Ny toetrany dia feno fahasoavana, feno fanajana, feno fahasoavana ny toetran'i Kristy. Inona moa zany hoe feno fahasoavana? Feno famonjena. Tsy manan-tsaina hafa afa-tsy ny hamonjy fanahy Jesosy Kristy. Jesosy zany tsy mieritreritra ny hoe ahoana ny atao hitadiavana vola, hanampiana toe-javatra maro isan-karazany, ampahany kely reny, fa ny maika amin'ny Kristy dia zao hamonjy fanahy, hamonjy ianao, hamonjy aho. Ohatry ny hoe ianao rery ny olona eto ambony tany ka tsy manaiky mihitsy Kristy raha tsy manao ny fomba rehetra, anavotana sy hamonjena anao. Feno tsilo ve no lalanao? Mandalo fotoan-tsarotra ve ianao? Tadio fa avo injato hoe noho ny fahoriana izay niatra taminao nefa nozakain'i Jesosy Kristy. Ory ve ianao? Efa ory tahaka anao koa izy. Ohatra tsara ho antsika rehetra Jesosy Kristy. Hoy ny firaketana momba an'i Jesosy Kristy ao amin'ny Tsindrimandry, Lioka 2:2-5. Ary Jesosy nitombo saina sy tena, nandroso fity tamin'Andriamanitra sy nandroso fity tamin'ny olona. Tsy misy zavatra tsy hain'i Kristy eo amin'ny fiainantsika. Tsy misy zavatra tsy fantatry Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Tsy mba hampanao tsindriofa lavo Jesosy. Tsy mba hampanao sako izay Jesosy Kristy. Tsy mba hampanao asakasakao zay vo Jesosy Kristy. Fa Jesosy lay namana ty tsy mahafoy, mpanarina, mpampahery, mpanavotra ary mpamonjy Jesosy Kristy. Velaro eo amin'ny fiainanao rehetra fa afaka mamonjy anao izy. Raiso modely ny fiainanao Jesosy Kristy, alaivo tahaka ny fiainany, aoka ho feno fitiavana ny toetrany ianao, mandehana tahaka izay nandehanan'i Jesosy Kristy. Fiaingana vaovao no meny anao, fahalalana vaovao ara-tsaina no atolony anao, ary fandresena vaovao isan'andro no meny anao. Tianao Kristy, tokony ho tian'i Kristy koa ianao. Andeha zany fanapahan-kevitra androany, hiara hivavaka isika. Jesosy Tompo, misaotra anao izay fa tena tianay ianao, manao ny fomba rehetra azo atao mba hamonjenanay ianao. Izahay indraindray no tsy mahita noho ny fitiavan-tenanay, ny fizahozahoana, fa raha ny fitiavanao dia tsy hitanay izay hamarana azy. Misaotra anao Jesosy. Ny any azo ambara dia izao, indro ny fonay, ny sainay, ny tenanay manontolo, raiso anao ka tario lalana amin'izay hitondranao anay izahay. Taio ny fiainanay tsiraray avy noho ny anaranao ilay Jesosy, zokinay, tianay no hanonako ny vavaka. Amen.